ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falmiraba tsika ary avako malala tratra ity alakamisy fa 3 volana Jona ity ary dia manonona ny fiadanan'ny tompo sy ny fifaliany amintsika ary avako. Ny mofinaina voalahatra ao antsika anio dia ny Matio 5 Matio 5 andininy 7:20 ka hatramin'ny 4:20. Matio 5 andininy 7:20 ka hatramin'ny 4:20. Fakitika amin'anan'i Jesosy. Raha mbola nilaza izany tamin'i Jesosy, indro tonga ny mpanapaka anankiray dia niankohoka teo anatrehany ka nanao hoe, maty ankehitriny izao ny zanako vavy, fa andeha ry mametraka ny tananao aminy dia ho velona izy. Dia nitsangana nanaraka azy Jesosy mba amin'ny mpianany. Ary indro nisy vehivavy anankiray izay efa naraha 12 taona nakeo ivony ka nanindry ny somotra viavi-dambany. Fa hoy izy anakapony, na dia ny lambany ihany aza ny voatendriko dia ho sitrana. Ary Jesosy niodina ka nahita azy dia nanao hoe, matokiry zanako vavy, ny finoanao no efa nahasitrana anao. Dia sitrana ilay vehivavy tamin'izay ora izay. Ary Jesosy no niditra teo an-tranon'ilay mpanapaka ka nahita mpitsokasodina sy ny vahoaka mitabataba dia nanao hoe, mivoafa tsy maty razazavavy fa matory. Dia nome azy fatratra ny olona ary noho efa navoaka ny olona dia niditra Jesosy ka nandray ny tanrazazavavy dia nitsangana izy. Ary nilaza an'izany dia niely tamin'izany tany rehetra izany. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Rehavako tantara fahagagana no resaha Matio eto. Fananganana zazavavy maty, efa maty, sy fanasitranana reny mpianakaviana efa nararina vehivavy lehibe efa narary 12 taona ny tsidraho ny filazany synoptika azy filazany tsara hafa zany. Vehivavy tanora izay maty ary tonga nanatona an'i Jesosy ny rainy. Niangavy an'i Jesosy manao hoe, avienao mametra tanana amin'ny zanako vavy fa efa maty izy. Ametra tanana amin'ny maty fa mba ho velona izy. Fa ianao mahay zava-mahagaga. Dia lasa Jesosy ny mpianatra nandeha nakany amin'izany tokantrano ty mpanapaka ity arak'izay fangatahana sy faniriana. Teny an-dalana izy no hitan'ity vehivavy marary mitsidra dia nanatona azy moramora, tsy nanatrika zany fa nandray ny somotra viavi-dama zany hoe sombina akanjo zany mba ho sitrana. Inona no itovina, inona ny tranga itovina ireo anankiroa ireo, ndray fanasitranana ary ndray fananganany maty. Ny zava-dehibe dia izao, ny itovina izy ireo dia izao ny lanjany atao hoe finoana. Lanjany atao hoe finoana. Ny finoana nahasitrana ary ny finoana no nampitsangana ity vavikely ity tamin'ny maty. Ny finoana ilay rainy ny teny tamin'i Jesosy manao hoe, raha ohatra ka mametra tanana aminy ianao dia ho velona izy. Finoana ilay lehilahy io, ilay raim-pianakaviana io. Ary ilay vehivavy kosa dia manao hoe, raha mahakasika ny somotra amin'ny vavin-damban'i Jesosy fotsiny dia sitrana. Finoana zany. Ny raisan'izy ireo dia izay finoana izay. Ny endriky nisehoan'ilay finoana no samy hafa. Fa ilay finoana izay ny tiany Matio eto. Ny hoe ny finoan'ny olona an'i Jesosy ho mahavonjy, ny finoan'ny olona an'i Jesosy ho zanak'Andriamanitra, ho irak'Andriamanitra, ho Mesia,
ny finoantsika an'Andriamanitra ao am' Jesosy de mitondra fanasitranana ary mitondra famonjena ho atsika. Zava-dehibe zany ny finoana eo. Raha ohatra ka alalinina de ny fahasamihafana ireo finoana ireo de ny endrika ny sehony fotsiny ny fahasamihafana samihafa fa ny votoatiny de izao mitovotsika teo. Finoanan'i Jesosy ho mahay zavatra rehetra. Finoan'Andriamanitra ho mahay zavatra rehetra. Lay tranga voalohany zany hoe lay finoan'ilay lehilahy zany de zao lay zanany vavy maty. Tsy ny finoan'ilay zanany vavy zany no ahasitrana nampitsangana ny maty lay maty fa ny finoan'izy rainy. Ny finoan'izy rainy eo no nahatonga ny Jesosy nakany amin'ny tokantranony izy ireo. Zava-dehibe zany lay finoana. Tsy voatery ny finoan'lay aran'lay manjo ihany fa ny finoany manodidina mihitsy de tena zava-dehibe koa. Zay ny mahatonga ny soratra masina mifampahery ny mpino na hoe miaraha mivavaka satria ny finoany manodidina de ampy ahasitrana koa ny finoany marary na manangana ny maty mihitsy aza raha zay no ahitantsika zay tomatio eto. Raha ohatra ka misy zany olona mitsabo marary, raha ohatra misy olona ka manana olana, mety misy fotoana nge ny olona anankiray tsy afaka mivavaka mety avy ao anatin'ny koma izy na ao anatina zava-tsarotra izy na ao anatina tebiteby izy tsy manam-potoana intsony ndray hierera na mety noho ny amafy ny zavatra lalovana de tsy tafavavaka na tsy tafafikitra na de zava-dehibe ny finoany manodidina. Ary ny finoany manodidina iny le finoana mitaona an' Jesosy hijery ilay azony manjo na hijery ilay marary na hijery lay mitondra ny zavatra mafy zany. Eto zany rehefa koa malala le tranga voalohany de zao mampahery antsika fiangonana, mampahery antsika pino, mety tsy hoitsika ny marary, mety tsy hoitsika ny mahazo pahorina, mety tsy hoitsika no manana olona fa ny manodidina antsika. Fa ny finoantsika sy ny fitondrantsika faneketsika hitondra lay olona ny hafa eo am' Jesosy de mahatonga an' Jesosy manatona ary miasa. Jereo tsara fa ny finoana rangahy de finoana tsotra be mihitsy lay mpianakaviana. Tena finoana tsotra, ino atao hoe finoana tsotra. Zany hoe lay tahaka ny fanaony reo mpanasitrana tamin'ny vanim-potoanany antikité, reo guérisseur, reo mpanasitrana tamin'ny androny antikité dia tamin'ny androny Jesosy de misy an'ireny le fomba tsotra maro samihafa reny, le ohatra hoe misy loharana ny sofy na loharana ny manisy rora, zany zavatra nandeha ho azy tamin'ny fotoanany antikité. Ohatra tsika malagasy hoe manotra, tratsika hoe manotra de makadilily coco de mety fanao fotsiny reny tahaka ny fanaotsika tahaka zany koa. Jesosy tao anatin'ny kolotsainy de nanaraka an'izay fotsiny ihany fa tsy hoe fomba de manao ninna loatra zany fa tena tao anatin'ny kolotsain'ny fiarahamonina mihitsy Jesosy de nampiasany reny. Eto any dia kolotsain'ireo mpanasitrana na tamin'ny andro filazantsara ny Matthieu koa misy olona rehefa misy marary de mametra tanana, kolotsaina tao anatin'ny fomba jiosy, kolotsaina tao anatin'ny fomba mpivavahana jiosy mihitsy ny fanao rehefa mametra tanana tahaka ny mpisorona mametra tanana. De nandeha ho azy tamin'ity rangahy ty zany ny teny an-Jesosy manao hoe ianao mpaminany, ianao mpisorona, mpivavaka, ianao mesy, avy ianao mametra tanana. Zany hoe tena lay rangahy mihitsy no lay mpianakaviana zany tena namaritra mihitsy ny ataony Jesosy. Jesosy ange tsy voatery hoe nametra tanana, tsy zay, fa le rangahy no nyteny hoe avy ianao mametra tanana satria ny zavatra ny kolotsaina na ny mahazatra an'le lehilahy de zay foana mandrakariva. Avy ianao mametra tanana de efa maty aza. Sady ny velona no metra tanana tamin'ny andron'ireo tamin'ny andron'ny filazantsara. Ny mpisorona na tahaka zany de mametra tanana amin'ny velona. Fa eto zany dia midikany hoe lay lehilahy mangataka an' Jesosy ametra tanana amin'ny maty de tsy midika akory zany hoe ho atao modely alay tahaka. Fa lay rangahy no lay mpianakaviana zany no mijery an' Jesosy amin'ny fomba mahazatra azy tao amin'ny fiarahamonina hoe zao ny fanao rehefa misy marary, rehefa misy olona de ametra tanana izy Jesosy. De jereo tsara fa tsy nametra tanana Jesosy
fa niraisy ny tanany. Tsy nametra tanana raha ohatra ka amin'ny famborana grika dia tena mazava mihitsy ny fahasamihafana. Eto izy hita ihany fa tsy dia tena miavaka tsara. Tsy nametra tanana Jesosy tahaka an'ireny le mametra tanana manao tsodrano ireny zany, fa niraisy ny tanany. Ny dikany hoe niraisy ny tanany dia izao tsy nieritreritra ity zazavavy ity ho maty Jesosy. Zany hoe Jesosy zany io tsy mandray tanana maty akory fa mandray tanan'olona matory. Zay no tonga azy ny teny tamin'ny ilay lehilahy zany ny teny hoe maty io. Raha maty io dia tsy tokony handray azy Jesosy. Satria raha mandray azy Jesosy dia maninona? Maloto. Raha mandray azy Jesosy dia izao raha mametra tanana aminy Jesosy tsy fanaony Jesosy no mametra tanana amin'ny maty, tsy fanao zany, tsy zava-dehibe zany. Dia izao Jesosy manao hoe tsy maty ange io e. Matory io. Ary raha matory izy dia raisiko tanana. Ho tsika manao hoe mety madinidinika ihany zany heviteny zany, fa zao na inona dia ndraindray zava-dehibe ilay finoantsika. Ilay finoantsika zany tena zava-dehibe. Ny finoan'ilay lehilahy dia hoe raha ametrahan'i Jesosy tanana dia sitrana. Azon'i Jesosy tsara ny tsy nametra tanana tamin'ilay vavikely, fa niteny fotsiny izy hoe mitsangana dia tahaka nataony tamin'ny filazantsara, tany filazantsara tamin'ilay tiatsika any amin'ny zanakavavin-jay. Sy ny sisa dia tsy voatery mihitsy Jesosy nanangana zaka Lazarosy tamin'ny maty. Raha nangana Lazarosy tamin'ny maty Jesosy tsy nandray tanana Lazarosy, fa niteny fotsiny hoe mivoaly Lazarosy. Fa eto Jesosy dia nanaiky mikasika ilay zazavavy kely. Noho ny finoan'ilay lehilahy, noho ny finoan'ilay lehilahy manao hoe raha voaraisin'ny Jesosy io dia velona. Dia noho izay finoan'ilay lehilahy zay. Ary io mahatonga mitombo foana ny tena hoe tonga avy aminao araka izay henonao. Zava-dehibe zany fiavaka izay le finoany izay. Raha ohatra ka ataovy hoe ao an-trano ianao ka mihinana fanafody, ka mihinanao manao hoe ity fanafody ity Jesosy no anasitrananao aho, dia mahasitrana ianao. Tsy ilay fanafody no hinonao, fa ny fanasitranana nataon'i Jesosy amin'ny alalan'io dia sitrana ianao. Tahaka ny nataony ity vehivavy ity ihany koa. Ny zava-dehibe zany ilay finoana. Zay no nahatonga an'i Jesosy nikasika ilay marary. Tsy voatery nikasika mihitsy izy fa noho finoana io lehilahy io dia narahan'i Jesosy zay. Ary arotsika manao hoe tsy nametra tanana akory izy fa nikasy tanana. Nanamarina koa ny raisiny. Miazy daholo ny olona hoe matory ahoana ka zavatra efa fantatray io, fa zay nge nahitan'io maty e. Fa ngazy izy Jesosy vao androany vao nahita olona maty no toronao hoe tsy maty io, maty io. Indrindra meny olona satria tamin'ny andron'ny mpanapaka zany olona manatoerana zany no fiarahamonina, ka rehefa olona manatoerana dia be dia be ny olona manotrina manjo rehefa mpanapaka olona ambony zany teo amin'ny Jiosy. Ary tsy vitan'izany fa misy olona karamaina rehefa olona ambony takireny, dia misy olona karamaina mpitomanina. Misy olona zany tena mpitomany mihitsy ny asany eo amin'ny fiarahamonina, dia karamain'ny Jiosy izy dia mitomany eo izy. Reny olona reny dia reny olona reny ome io. Reny olona reny le ome ilay mpikarama zany ome io hoe tsy sanatria hoe very karama izy fa ome an'i Jesosy izy. Efa ahoana koa raha ny tenenin'i Jesosy, efa maty izy, efa nitomany iny io, zavatra efa tsy izy tsony io. Dia hoy Jesosy manao hoe matory izy ka, matory izy. Jesosy tsy niteny hoe maty izy, azon'i Jesosy nitenenany hoe maty izy fa ho atsangako, fa hoy Jesosy hoe matory izy, zany hoe foaziko izy. Dia niraisin'i Jesosy ny tanana. Jesosy nahafantatra fa lahy amin'ny lafin'ny klinika dia maty izy, io olona io. Fa amin'ny Jesosy tsy maty io, satria Jesosy anangana azy indray. Afaka malala zava-dehibe zany ny finoan'ilay lehilahy ray mpianakaviana eto. Ary manana zany finoana zany ianao hoe Jesosy mahay manasitrana ny olona azo pahoriana eo akaikinao, manasitrana ny marary, manasitrana ny olona manana olana, dia izao zava-dehibe zay finoana zay eto eo amin'i Jesosy, fa Jesosy manaiky hisahirana ho anao, ho an'ny hafa. Azonao iangaviany Jesosy hoe Jesosy mandahana mba jereo ranona, Jesosy mba jereo ny namako re, Jesosy mba jereo ry havako re, Jesosy mba jereo ry olona tiako re, jereo zany. Azonao hitala hono Jesosy tahaka ny nataony lehilahy zay nanana zanaka efa maty ka tenenin'i Jesosy matory ity. Fa ny farany dia izao momba ilay vehivavy narary 12 taona nitsitra.
ny toviny izy ireo de zao tsika teo ny finoan'lay vehivavy tsy niresaka tamin' Jesosy izy mazava ho azy lay olana de zao tsy avany am' Jesosy fa avany am'lay vehivavy satria teo am' Jiosy ny vehivavy mitsidraza dia maloto ara maloto de tsy mahazo miteny amin'ny olona tsy mahazo miaraka tsy mahazo mifanerasera amin'olona kory ary satria tsy madio hitatsika ny boky Levitiky kosa zany indrindra 12 taona ny tsidra maloto zany eo amin'ny fiarahamonina ary efa sanatria ohatry velona fa maty raha loto zany ndresana tsy mahazo miditra ao sanatria mitovy amin'ny boka tsy mahazo miteny amin'ny olona kory ohatra zao fa miataka mandoto ny hafa zany dia zay natonga ty vehivavy ty tsy sananatona an' Jesosy satria fatany tenany fa maloto ka tsy handray azy Jesosy miferitreretany azy tsy mahazo mikasika olona kory azy izy de zay natonga azy ny hery fa izao ny teny manao hoe ny sombona ny akanjony fotsiny ary ny voaraiko de sitrana finoana manahoana moa zany afako malala finoana manahoana tsy Jesosy no kasihina fa ny akanjony Jesosy de sitrana zany hoe lay fitaovana zany lay zavatra no le fikasihana lay zavatra lay akanjo zany tsy lay akanjo tsy ny akanjo rehetra kory fa lay akanjo zay izy manao hoe mifampikasoka tamin' Jesosy de mahasitra nyity zany de zavatra nitranga tamin'ny vanim-potoana ny atontsika hoe antikity avokoa fomba misy any zany hoe miverina fa niasina de mifindra sy ny tahak'izany tahaky ny fifindran'ny loto koa ny findran'ny fahamasinana zavatra tahaka izany tamin'ny vanim-potoana ny antikité hoe fahamasinana de mety mifindra hoe raha ohatra ka masina le olona de masina ny akanjony raha maloto le olona de maloto ny akanjony de maloto koa zany zay mikasika azy vanim-potoana ny ataontsika hoe antikité zany de zay ny tao an-tsainy ty vehivavy ty manao hoe raha ny akanjony fotsiny aza ny voraika de mino afasitrany de hitan'ny Jesosy izy de niteneniny Jesosy tsy nibedy azy Jesosy tsy nanome moraly Jesosy fa o Jesosy manao hoe matoky ny fonao no efa nahasitrana ny finoanao izy tsy niteny hoe nisomotra aviavina akanjoko no nahasitrana anao tsy niteny manao hoe ny fikasihanao ny akanjoko no nahasitrana anao tsy niteny hoe zany nahasitrana anao koa azy Jesosy fa ozy hoe ny finoanao nahasitrana anao zany hoe napetrany tsara fa tena miankina taminao ny fahasitrananao tsy niankina tamiko Jesosy zany tsy niankina tamin'ny zavatra tety amiko zany fa niankina taminao azonao atao tsara zany ny mandray atanana ny fahasitrananao azonao atao tsara ny mandray atanana izany fahasitrananao zany zay ny dikany io izy matsain'lay rempianakavinana ty vehivavy ty manao hoe ty vehivavy lehibe ty zany manao hoe matoky fa efa nandray atanana ny fanasitranananao anao de nino ianao tsy ny mandidina anao ny ankinanao fa ny finoanao afako malala azonao atao tsara zany ny manana ny finoany ty vehivavy ity raisinao atanana ny fanasitranananao ny finoanao tsy hoe niankina tamin'olona lay zazavavy kely nitsangana tamin'ny maty dia ny finoany lay rainy niankina tamin'ilay finoany lay rainy zany fa misy koa tranga faharoa de zao tena miankina aminao mihitsy miankina aminao zany hoe ianao no mino ary eo dia zavatra tahaka ny fanafody zay ihany tahaka lay azo atao koa zany tahaka ny manao hoe ity fanafody ity tahaka ataovy hoe iny le somotra akanjon'ny Jesosy hoe ity fanafody ity Jesosy mino afisanonao am'ty azonao atao tsara zany na koa hoe amin'ny alalany vavaka ny zava-dehibe zany de izao ny fahafantaranao fa izay fitsaboana rehetra atao de atao reny itsika de miara-mafantatra miara-manaiky fa ny fahazavan-tsaina ny fanafody zany de avy amin'Andriamanitra ny devoly tsy pahary zany mpandrava sy mpanimby izy fa izao na inona taon'ny olombelona de fanafody ihany iny tahaka ny somotra akanjon'ny Jesosy teo somotra aviavin-damban'ny Jesosy teo dia tahaka ny zavatra rehetra ihany io fa ny tena fanasitranana de an'Andriamanitra ary inona mahatonga anao tafiditra ao anatin'izay fanasitranana zay ny finoana no zany de zao
resotananary ny fanasitrananao ny tenanao ho an'izay rehetra tsy salama ho an'izay rehetra manana olana dia zao mino fa Jesoa dia afaka miasa amin'izay zavatra mety ho ampiasaitsika aza tsy ilay zavatra ampiasaitsika akory no inona zavatra materiel reny zavatra hita maso reny fitaovana ihany reny Jesosy tsy niteny hoe de matoki fa mahavonjo ny somotra viavina akanjoko somotra viavi-dambako de lasa ndeha hitady ny somotra viavi-dambany Jesosy eran'izao tontolo zao itsika ka hitady relika eraky ty zao tontolo zao ty ohatra zava-dehibe reny tena zava-dehibe mihitsy mirakitra ny tantara mirakitra ny fa raha izay de tsy ho sitrana mihitsy tsika de tsy ho sitrana satria mety tsy ho azotsika atao mety misy olona afaka makany mety mino hoe misotro atao hoe rano voamasina tahaka izany ka mino izy Jesosy sotroko ty amin'ny anaranao dia tahaka ny fanafody dia mety miasa amin'izany Jesosy satria ny finoana iny finoany an' Jesosy tsy lay zavatra fa raha lay zavatra ninony de lasa sampy raha vao lay zavatra indray ninony de lasa sampy zay natonga an' Jesosy teny manao hoe tsy ilay somotra viavin-damba nge nahasitrananao fa raha vao zay ny teneny de lasa sampy iny fozy hoe ny finoanao nahasitrananao ndika zany na teo ilay somotra viavin-damba na tsy teo ilay somotra viavin-damba de mety ho sitrana foana ianao rehefa eo ny finoanao na nikasika an' Jesosy aloha da tsy nikasika an' Jesosy hita maso dia ny finoanao nahasitrananao itsika zany zao hoe tsy afaka mikasika an' Jesosy hita maso itsony tahaka ity vehivavy ity tsy afaka miresaka am' Jesosy tahaka ny resahan'ilay ray mpianakaviana teo fa zao ny finoantsika kosa eo de azotsika atao tsara zany ny mandray fanasitranana de avako malalo engane ho isan'izay mino isika ho isan'izay mahatoky am'reto lafin-javatra reto raha ohatra ka isika no tsy salama raha itsika ny manana olana de mino fa azotsika amin'ny fotoanana rehetra Jesosy tsy mandatsa ny teny manao hoe mahatoky fa ny finoanao mahavonjy anao mahasitrana anao ary ohatra koa ka misy olona olo-patatritsika manana olana manana aretina manana zavatra sarotra azotsika atao koa ny mitondra azy eo am' Jesosy fa tahaka ny tondrahan'ity ray mpianakaviany ty an' Jesosy ny mpianatra ho eo amin'ilay zazavavy kely maty de azotsika hoentina maka amin'ireny avatsika marary reny koa ny herin'i Jesosy ny fanasitranan'i Jesosy fa mino fa sakaiza mahavonjy amin'ny sarotra rehetra Jesosy ento eo am' Jesosy ary ny aretiny namanao ny olany namanao de mino fa mamaly vavaka izy tompo misotranao zahay ny amin'ity tantara zay nijoroany Matio vavolombelona ka ampitaina aminay ankehitriny ity tsy tantara efa lasa ihany zany fa tantara ankehitriny koa ka tianao ny atsapanay fa zava-dehibe ny fitrotroanay am-bavaka ny namanay hitanao reny ny finoanay mitrotro am-bavaka de ampy ahasitrana ampy ahavonjy ampy asanao tompo mampafantatra naikeo ianao fa izay ny mandray atanana ny tsy fahasalamanay amin'ny alalan'ny finoana ny finoanay anao mainy zavatra rehetra finoanay anao mpamela iloka de ampy ahasitrana anay tompo de ome fo matoky sy ome fo mino zahay de tsy ireo ary ireo namanay marary any amin'ny hopitaly ireo any atokantrano tsy ireo mbola azo mpahoriana am'izao raha sy fotoana zao ampaherezy izy ireny tompo de ataovy manana fo matoky anao mandrakarivo zay Jesosy alaverinao erikeriky ataonay izy rehetra mety tokony atao amaha olombelona fa ny zavatra rehetra ianao mandahatra azy de ome fo mino sy fo matoky hatrany zay Jesosy amen